fa hoan'ny rugby eto anivon'ny ligina Analamanga kosa indray dia nambarany Andriamatoa Ravily John filohan'ny ligina Analamanga fa dia ho tanterahana ny farany herinandro zao faraiky amby folo ny volana Novambra ny fanokafana ny taopilalaovana ho an'ny ligina Analamanga. Ny taopilalaovana zany anay dia anomboka ny faraiky amby folo volana Novambra izao zany hoe amin'ny herinany anio zany anomboka ny championnat ligina Analamanga dia etanina zany ny tsika petit baolina lavalava rehetra fa ho tonga indray zay amin'ny zavatra efa natao hatramin'izay satria zay dia mezaka manome zavatra tsara foana ary zavatra tena matotra sy mipetraka ao anatin'ny fanarahan-dalàna tsara mihitsy fa ezahana mba tsy hisy ny zavatra ohatrany hoe kitombotombona kitaitaitra na zavatra mety hanimba ny tontolo dia izay indrindra ny zavatra ezahanay ho alamina sarindra ao anatin'izay. Mialohan'izay inona ny tsara ho fantatr'ireo mpandray anjara? Mialohan'izay aloha zany dia hisy ny fanasana n'ireo filevana rehetra milalao eto amin'ny ligina Analamanga izay ho atao ao amin'ny Live Hotel amin'ny talata ho avy izao dia eo zany fiarahanay rehetra karazana ohatrany hoe fiaraha-mifaly anombohana ny lalao sady fiarahany mandinika ny zavatra hoentina manatanteraka zany dia isy fiaraha-misakafa isy koa ny hetsika arahana amin'ny Talika Stéphanie zany ao anatin'izay rehetra izay dia anasana n'ireo club rehetra eto amin'ny ligina Analamanga zany zavatra io. Efa nisy ny fiaraha-miasa ny ligina Analamanga teo tamin'ny fikambanana Tafaray tamin'ny Rugby Beach izy indray zany amin'ity aiza ary ohatrany ahoana indray ny fisehoany? Ny fafito amby folo ka hatramin'ny dimy amby roapolo ny volana Novambra ho avy izao dia ho tanterahana any Morondava indray ny andihan'ny faharoa amin'ny Rugby Beach dia entina hampandrosoana ny tontolon'ny rugby zany io ary indrindra ihany koa entina anambarana tsara fampitambarana zany ireo filevana amin'ny lalao eto amin'ny ligina Analamanga iarahanay amin'ny association Tafaray io zany dia endrika vaovao indray koa ampahafantarina ny olona any Morondava ny karazana hoe inona natao hoe tena rugby marina dia misy mpilalao kalaza maromaro avy any ao anatin'izay rehetra izay ihany koa avy eto amin'ny ligina Analamanga.